fehijotsy fa miaravantsika rehefa manahoana daholo nareo fantatranahadolo aloha nareo ny faly anarakoa dia tena faly dia faly koa arak'izay anarak'izay mandray anareo sy mahita anareo rehefa eto indray amin'ity VBS am'taona 2024 izy amin'ity no mahafantatra dikan'ilay hoe VBS ny anaraky zavatra lianareo ty hoe VBS ino moa dikan'izany inona zany ataontsika amin'ity mianatra baibolitsika mandritry ny fotoana fialan-tsafa zay ny tena tanjona le nareo fa mianatra baiboly daholo mandritry ny fotoana ao anatin'ny club zay misy anareo fa amin'ity fotoana fialan-sasatra ty dia maka fotoana manokana atsika izay ahafahantsika hoe miaraka dia tena mandinika tenin'Andriamanitra dia ao am-bokin'ny Matio ny andehodiniantsika mandritry nyty herinandro ty mandritry ny andro vitsivitsy zay maheto antsika anatin'ny Matio toko fadimy ka hatramin'ny toko fafito ka ny zavatra lehibe zay andehodiniantsika rehefa mandritry ny herinandro ty dia amampanjaka an' Jesosy reny mbola nisy ankizy fa nareo ankizy sirairay avy reto mamantatra raha fa tena ao anatin'ny fanjakan'i Jesosy marina nareo na ivelan'ny fanjakan'i Jesosy koa any amin'izany isika dia manana namana isika izay ampianatra antsika manana zoko be lehibe tsika eo zay nandeha anampy antsika mba ilaminantsika tsara mandritry ny lasa fa manana namana ihany koa isika izay tonga avy any lavitra be ka tonga izy ireo andeha ampianatra antsika sy andeha hitarika antsika an'izany hoe anatin'izany fijerevantsika hoe ohatrany ahoana marina moa zany olona izay miaina ao anatin'ny fanjakan'i Jesosy zany ka miaraka amintsika eto ity rahalahako anankiray ity tobe zay tobe zay ao anatiny fa tsy aty ivelany rahalahako hansona ny anarany iza ny anarany hansona ny anarany dia eto izay kaina ny anarany dia eto izay Luka ny anarany afaka ohatrany efa nisy nomanareo eto zay arahavana izy ireo zay afaka panareo hoe izy ay zokitroky teo eny avia ameko amin'izay zao amin'ny fiteny sy mitarika ny fiderana ny fitaretana nira fa manomboka amin'izay zany zao ny VBS amin'ny fotoana 2024 sy roa arivo dia mbola misotra ny tompontsika fa manao hoe daholo dia ohatsika hivavaka ataontsika indray ny anampianariny zao fitiavana antsika teo mangina daholo tsika dia hivavaka tsika eny Andriamanitra ranay ao dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay satria ianao tokony tompony zavadrehetra ary ny zanakao Jesosy Kristy no mpanjaka ny mpanjaka tonga eto izay mandritra ny herinandro ity mba ahafahany mandinika hoe ahoana tokoa inona tokoa no takinja ny mpanjaka zany aminay ahoana tokoa ny tokony toetranay ahoana koa ny tokony fitondrantenanay ahoana tokoa ny tokony fiteninay ao anatin'izany fanjakany Jesosy zany ka ampio izay Andriamanitra amin'ny fanazava-tsaina izay ampio izay mba tena hianatra tsara afaharanay tokoa inona ny tokony ataonay ao anatin'izany fanjakanao izany mametraka nyreto ankizy reto sirairay avy reto mba hahatonga an'izy ireo amin'ity herinandro ity tena hisaintsaina tsara ka tena hahatonga an'izareo eritreritra raha hoe efa anisan'ireo mponina ny fanjakan'i Jesosy izy ireo sa tsy ary raha anisan'ny mponina ny fanjakan'i Jesosy izy ireo dia ny fitondrantenan'izy ireo ireo fanentana amin'izany fitoerany ao anatin'ny fanjakan'i Jesosy zany ka dia mametraka n'ity VBS ty eo am-pelatananao zay Andriamanitra mba tena ianao ny ahazo voninahitra amin'izao zavatra rehetra ataonay dia mametraka ihany koa n'ity fotoana izay entinay hiderananao amin'izao fotoana izao mba tena hanitra kasitranao tokoa izany dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony tompo ilay mpanjakany mpanjaka nanaovanay izany vavaka izany amen. Sim, sim.
daholo ny ankizy. Ao ary miaraka amintsika ao an'Andriamanitra. Satria tsika nomeny lalana makety mankany andany. Tandray mana ny ankizy rehetra mba samy ahita an'izay lalana izay samy tonga any andany tsika rehefa ao amin'izy. Ao amin'i Jesosy. Zao ary, iza moa ny ianao? koa amin'izany raha manao fiantrana ianao aza mba misokatra mipetra eo alohanao tahaka ny fanampetsara velatsianao sy mivoaka sy eny an-dalambe mba hankalazana ny azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valatiana. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ahitana tananao ankavanana mba atao manangina ny fiantranao raha izay mahita ao manangina no mananao. Na raha mivavaka ianareo aza mba ho tarana ny tsara velatsiana fa izy tia mivavaka amin'ny tsara reo sy mivoaka sy manjolon-dalana ahitana ny azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valatiana. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midiro ao amin'ny efitranonao ka rehefa voaindrinao ny valavalanao dia mivavaha ianao izay manangina ary ilainao izay mahita ao manangina no mananao. Ary raha mivavaka izany hoe miaina eky izy eo miainao atsangantana izay miaina fa ny tsara velatsiana zany olona izay hoe miteny zavatra izy mamory manao zavatra nefa tsy tena zany no tena tiany atao. Azonareo dia ohatran'ilay niteneny teo zany mety amanao hoe mody manao tsara fanahy izy nefa tena olona ratsy fanahy zay ka mety hoe mody manome zavatra izy amina olona manatra nefa tena zany tena tsy tia amin'ny akory. Mety mody mivavaka zareo nefa tsy tena mivavaka. Mety hoe mody mifadiaka zareo nefa tsy tena mifady. Izany hoe misy an'ilay zavatra telo eo zany resahantsika hoe fiantrana dia vavaka dia fifadiakana. So those are the three things that Jesus talks about here in this prayer. Dia hoe zavatra anankitelo ireo resahan'i Jesosy hoe tokony ho resahana ao anatin'ny vavaka. When he's saying, hallowed be your name, he's thanking God for who he is. Rehefa miteny izy hoe ho amasinina ny eny anaranao dia misaotra an'androny hoe misaotra an'Andriamanitra izy maha izy azy an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra izy. Tsy ampy zany diso. She didn't got the whole thing. I want to give her. Natindriana fifanotenena soka lasa bobo. Izy zany tena mahavita mamerina ny ejenjeriny teo hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany tsisy diso. Tsy ampy.
no tena smart izy kely fa tsy maniny ino ny tindry chocolat sa bonbon zao le tena izy ranomasinao ankavanana manafitohananao dia soreal izy ka rio ho afaka aminao fa mahasoanao na dia iray momba ny tenanao ona izy teo nazary tsy mahatadia tsara na dia iray momba ny tenanao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arina any amin'ny helo zay le izy Let's do one more. iza anankiray farany ary efa naveko le izy izy ary mahavita mamerina an'izay tsisy diso Marina tindry chocolat sa bonbon? Chocolat. Sorry. So Flalina aloha e. Isa, roa, telo. Tena enjara tonga dia fantatra mihitsy. Ny masarobidy an'izao fotoana manao lasy kely miaraka amin'ny ankizy izao.
satria ny akabeazan'ny ankizy hoetitsika ankizy sahirana dia mba ahafahany manao vacances kely satria mety tsy manana fahafahany manao an'izay izy dia moa ahafahana koa mahita ahafahany faneraseran'olo-kafa ankoatran'ireo amin'ny club isan'ny sabotsy am'ireny mba serasera koa izany dia tena zava-dehibe tena hitako hoe ohatrany hoe tsy haiko hoe fisainatsika gasy fa mahatonga zay hoe rehefa vahiny no mampianatra dia ohatrany tonga dia voaray ilay izy dia jereo nge rehefa manontany ana dia ohatrany tonga dia mamaly tsika dia ohatrany hoe tafita be ilay ana dia tena misaotra ny tompo hoe mampandroso ilay izy dia engany hoe ka mba hitoira satrapon'izany Azo maro. Ahoana ny fahitanao mahazava-dehibe amin'ny fotoana tahaka izao? Zava-dehibe ny fiombolana aloha no tena hitako ao anatin'ny fahasamihafana tena zava-dehibe dia arak'ilay resaka koa izany hoe mba ahafahan'ny zazafa izay tsy afaka miaina ohatran'izao dia hitako hoe tena tombony lehibe ilay izy tena tombony lehibe amin'ny fiombolana sy fiaranana zay fahasamihafana. Mba haila madame mandeha kely. Ay reto eto zao. Ao amin'ny laksy Firifirina eto eto. mahazava-dehibe ny fisian'ny lasy ohatr'izao ho an'ny ankizy. Ny mahazava-dehibe ny lasy ohatr'izao ho an'ny ankizy dia hoe fotoana manokana izay tena ahafahany zareo mifantoka amina tenin'Andriamanitra anankiray na fampianarana anankiray avy amin'ny tenin'Andriamanitra na ny lalao atao na ny asa tanana atao na ny fampianarana azo dia samy mifantoka avokoa amin'io lesona anankiray io dia dikan'izany tena manam-potoana tokoa zareo tena hoe eritreretana an'io famarinana iray manokana io avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka tena tombontsoa be ananan'ilay ankizy zany ny anatrehan'ny lasy toy izao.
Acha tsololo nareo a efa misy varavarana io. Thank you guys. The verse, which is Matthew chapter 6, verses 9 to 13. Azadiny manoratra ny anarana amin'ilay izy a dia le hoe Matteo fahaenina andiny fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Easy. And later we will come around and assemble the booklet for you with all these little cards. Dia zokina fanareo dia zokina nampianareo anakambana izy zany dia mahazavatra ohatran'itsy. Okay, are you ready? Vonina fety? Okay, let's go.
zao le trésor. Dia amin'ilay trésor misy point, mais manisa daholo a. Izy zao 70. Betsaka izany sa kely? Izy zao misy 7000. Betsaka izany sa kely? Be dia be mihitsy izany. Dia zao a, mara mandeha tsika dia mitady trésor, mitady andre dia aterina eto amiko. Na mena na maitso hitatsika. Dia izay mangona betsaka indrindra. Aingana. Dawaran. Iza ny efa nahita? Mahita ve? Iza ny efa nahita be tape zany? Amreny sisiny reny. Io mbola tsy nahita. Tsy mahita volamena ve? Ohatran'ny ity bozaka tsy tena maitso. Ohatran'ny ravin'io. Menamena tsy ity indray. Iza nahita tsy ity? Tehaka aloha fa nahita trésor daholo tsika. Zao a, dia nahita manome an'izay tsy nahita. Izay nahita be dia be omena ilay tsy nahita. Mena ray. Aiza le fitiavanamana izy? Ampiarina amin'izay le mangina amin'izay fa zavaiko anareo le izy. Le arena menamena. Le menamena trésor eto an-tany. Le menamena inona? Trésor eto an-tany. Ary le maitsomaitso a trésor any an-danitra. Iza raha mandresy? Any an-danitra sa ny aty an-tany? Fa manino? Fa manino? Ny trésor izay manana trésor maitso indrindra no mandresy. Iza nazy maitso? Fa manino ary zareo mandresy? Satria trésor any an-danitra no tsara indrindra. Tadiditsika izay a, hianatra an'izay tsika rehefa avy eo. Mafimafy tsika fa 10 minitra sisa. Tsaratsara ilay plasiny sady tsy atao. Jereo papiro sady misy mamisaky. Essa me foi uma meta na lista, olha.
Tahira daholo tsika. Lasagna, avetsika le hira. Isa boate. Averna. Apertigar leve. Mama que vai bulir, baba que sana, baba que sana, baba que sana. Mama que vai bulir, baba que sana, Mama que vai bulir, mi baba que sana, mi baba que sana, mi baba que sana. Mama que vai bulir, mi baba que sana, Dia trésor eto an-tany le menamena dia manana trésor betsaka indrindra zany no mandresy. Isa raha mandresy any an-danitra zany aty an-tany. Fa manino? Fa manino? Eny e, nareo samy miteny any an-danitra dia eto an-tany fa manino? Satria tsara ny any Tuléara. Misy trésor ny Tuléara. Manao an'izany.
Bye bye. Daniel. Seri. Doa saya. Doa. Tobias. Tobias. Aminizão, maranhão, nuni masabi Misal chanau zahai Misal chanau rihai Israel lo terpeu Oh, 1, 2, 3, 4. Right, good, tail. Eva. Team. 5. 6. 7. I still don't know. I just know Isa and Isa. And what is Isa and what is Isa? Isa is cool. Yeah. And Isa when, why, where.
So. Liwa-liwa. Kami suka normal na. Tsara lesa ratsy. Videonya sana. Tsy voatery tsy mihetsy. Luke.
Oh, Andresina. Arthurina. Lola. Gino. Tina. Lahandra. Oh. Jeremiah. Artuno. Good. Mendo. Campanis. Kyle. Noela. Citraca. Tawolo.